Na eo aza ny firoborobon'ny fanatontolona sy ny fivoaram-piainana, mipetraka ho vakoka mitahiry are-tsaina manome lanja ny soatoavina malagasy hatrany ny kabary amin'ny maha-kolotsaina ampiasain'ny fiarahamonina eo amin'ny fomba amam-panao samihafa na ankaratsiana na ankafaliana. Ilaina fandalinana ny fifehezana azy na ny teny ambara na ny fomba andrafetana azy. Ankehitriny mitombo hatrany ny olona, indrindra ny tanora mandalina ny fianarana kabary. Tsy mora ny kabary, heverina ho mora zany kabary zany kanefa sarotra ny kabary. Dia tsy maintsy mandalo sedra ianao vao tonga ao amin'izao toerana mampikabary matiananao izao. Ny dikan'izany dia ny kabary tena hoy ny fitenena malagasy ny valala tsy azo raha tsy andrinilika. Ny lanjan-kabary tena manan-danja ny kabary eto Ambohimanarina dia izay sotoaviny izay foana no voizinay. Ny mponina eto Ambohimanarina dia mifankalala daholo zay dia izay ilay fonosin'izay sotoavina iray izay dia iray izay eto amin'ity fizamity. Ankoatra izay, manamafy ny firaisan-kina sy ny fihavanana eo amin'ny mpiray-tanindrazana ity kolotsaina ity, na misy aza ny fahasamihafana ara-politika sy ara-pinoana. Takina amin'ireo mpikabary ny ijoro hatrany amin'ny fanandratana ny soatoavina malagasy. Ary zay tsy voasakany misy zay hoe loko fivavahana na loko politika, fa rehefa hoe zanaka Ambohimanarina, zanaka teroka, dia ao anatin'ilay kolotsaina zay hoe iray zay ary misy le fihavanana, ny fiara-misalaha ao anatin'izy. Ary tena farany mazava-dehibe anty le fikambana amin'ny kabary eto Ambohimanarina izay misy maromaro zareo dia miara-miasa akaiky amin'ny solombavam-bahoaka izy ireo, satria ireo no mitondra ny mararony vahoaka aty aminay solombavam-bahoaka. Satria izy ireo le mpikabary ireo no miosina amin'ny vahoaka dia ireo no mitenanay aty solombavam-bahoaka, dia izay no manatanteraka izay filana anampiana ny vahoaka eto Ambohimanarina. Notokana n'androany ny tsangambaton'ny fikambanan'ny zanaka Ambohimanarina sy anteroka amin'ny kabary na ny fizami izay nijoro nandritra ny 520 taona. Ahitana mpikambana manodidina ny 2,000 mahery. Misy ny diabe nataon'ireo mpikambana nanamariana ity fametrahana ny tsangambato mameno ny fisian'ny fizami ity ho mari-pahatsiarovana sy lova hipetraka ety an-toerana no antony nananganana izany raha ny fanazavana.